Zagivna kosa dia Nitsingerina ny fahavalom-roapolo ny volana Aogositra lasa teo ny faharoa taona nahafaty ny minisitra Nadine Ramaroson tao Soanierana Ivongo. Voatery nahemotra ny nanamarihana izany raha ny fanazavana nentina Andriamatoa Ramaroson Alain ny hetsika mora ny fanazavana dia tsy nahazoana avy amin'ny prefekturan'ny polisy antony sy nanatanterahana ny hetsika tamin'io andro. Voameran'ny fanadihadiana moa izy tsy afaka miteny tsony azy zany momba ny hoe tena fanadihadiana marina satria efa niraisindreo ary misy rapport efa vitandreo fa ny ilaina fotsiny zany tokony hoe ambara izy ao anatin'ny fivoriam-be CST kanefa moa indroa zao dia tsy tafiditra foana izy fa voaisaka foana ka io moa dia hitana eo fa ny commission za moa filoha-mpandrindra andreo commission anankifito reo dia hitanay moa fa tsy maintsy zay zany amin'ity volana septambra ity hiteny zany moro ny mpanareo mpanao gazety zany hiteny momba ny fanadihadiana isan'ny voamera ny valiny. Eto zany mitondra ny fialan-tsiny be indrindra mihitsy amin'ireo olona maro be tonga efa nisy arivo mihitsy ny olona tonga tany amin'ny stade ny complexe Befiloha zay neverina moa hoe tokony nasinany fivoriam-be fahatserovana zany any minisitra Nadine kanefa moa no ny alalana tsy azo tsy bola azo moa dia tsy afaka mihitsy zany zay nanao fampiatsona kanefa dia efa be dia be nare ka dia tonga ary isorako mihitsy reo ary alako tsy indrindra mihitsy reo olona reo fa dia amin'ny sabotseriny zany no eritreretina nanaovana azy satria mahatoky afa fivoaka amin'izay fotoan'izay kosa amin'ny herinandro voalohan'ny herinandro io ny alalana avy any amin'ny prefecture.